Miarahaba manokana ny dadanala Yayava aloha ary miarahaba manokana ihany koa ny Yahosoa. Ny ambasadorany Yahosoa ely ihany no mandroso totokatramontsika amin'ny izao fotoana izao, amin'izao fotoana amin'ny fampianarana azo andeha. Ny fotoanantsika androany dia mbola miverina hatrany amin'ilay nampianariko teo foana. Maheno tsara aloha e? Maheno tsara tompoko. Maheno tsara ve? Maheno tsara tompoko. Miverina foana miverina foana amin'ilay izay efa nampianarina hoe tazomy ny teny azonareo. Tazomy izao ahatsarana azonareo izao satria iny mifily ny androany sandra ny tokony misy 8 numéro 8 tompoko. Numéro 8 zany androany. Numéro 8 misy ny androany, tena misy numéro misy ny androany, dia numéro 8 zany. Ka somatra tapatapaka mbola misy zatra kely alamokely ato hatraminay ato dia ohatran'ny somary misy tapakely fa efa mitohitsika zany. Hitanareo tsara zay zao aty amin'ny fahatry ny Komoro aty dia mahita an'izany atao hoe lanjany, izany atao hoe Andriamanitra marina izany. Satria ny antony tena tsy ao anatin'ny olona mihitsy ny atao lanja ny fahamarinana izany ilay Andriamanitra mamorona izany. Tsy moa izany ny olona ty dia hita hoe tsy hoe ny olona ty ho vavany loha dia hoe mpanoty miaina ao anatin'ny fahotana, ny faharatsiana, fijangana, andangana, ny fanompo-tsampy maro samihafa. Tena mampalahelo izany ilay sary, tena mampalahelo mihitsy. Ary tena zava-doza dia tena ilay hoe tsy mahalala ilay Andriamanitra marina. Iny ilay nampianariko ary mbola veloko ampianarina foana, tsy mijanona mihitsy ny hoe ny olana dia teo amin'ny resaka fahotana io daholo ny fototra ny problème. Eo amin'io fahotana io mihitsy ny tena sarotra e. Tena lazaina mihitsy hoe tsy tafavoaka mihitsy izany ny olombelona, tsy tafavoaka mihitsy izy. Ka io mihitsy no meko foana toromarika sy fanazavana foana hoe tena maiza mifikitra raha ohatra ka mba nahafantatra ny marina. Fa tena mampalahelo mihitsy iny mahita an'ilay olona hoe tena diso lalana. Na mba te hiezaka mafy mihitsy ianao ampahafantatra fa misy izany dia tena hoe dia tena mahafantatra tsara ny fahamarinana izay tenenina izy fa tena hoe tena tsy miditra fotsiny izao e. Tsy miditra ao amin'ny, tsy mety miditra ao anatin'ilay zavatra fahatsarana ampahafantarana azy izy. Kanefa izy tena resy lahatra mihitsy hoe marina izany, tsy hita mihitsy hoe inona no toerana amin'izany, fa dia tena hoe tsy miditra fotsiny izao. Tsy miditra ny lohany, tsy miditra ny sainy. Maniry izy izany no te hiditra fa tena tsy tafiditra fotsiny izao e. Tena hoe misy mibahana fotsiny izao. Izay moa izany ilay zatra tsy maintsy ravana ary efa tena atao mihitsy izay atonga an'izay sary izay hoe tafitany amin'ilay hoe tena vonjeo ilay fanahy. Mamerina mampianatra mihitsy ny izany aloha ny androany mba sady tena ho an'izao tontolo izao ty teniko ty hoe tadidio aiza ny anton'ilay olana tonga an'izao
tsy firahina ary maninona tsy firahina an'Andriamanitra zany. Ary maninona moa zany tena tsy manaiky mihitsy ny ambasadeur-ny Joshua Elia hoe tsy maintsy miverina ihany, izay ihany ny fantatro, izay miverina nareo. Ka izay marina ny fantatro, tsy maintsy miverina ny fantatro. Izay no maha Elia mamerina ny olona sady mandrava amin'izay rehetra manakana ny olona tsy hiverina ho any amin'ny dada malala sy Joshua malala koa iayava sy Joshua zany. Voalohany indrindra ataoko miadana tsara mihitsy fa tsy mirotoroto mihitsy ny voalohany indrindra maninona moa zany manazava fa izao zavatra toriko aminareo izao no marina. Fanontaniana mipetraka amin'ny olona mihitsy ny mantsy izay hoe maninona moa ianao ambasadeur-ny Joshua no misisika milaza fa ianao io ihany no marina. Fa tsisy marina misy ankoatran'izay. Fanontaniana petraky ny olona tezateza mihitsy zany na misy ary moa tsy miteny fa ny masony fotsiny manontany hoe ahoana no mampitombona izany teninao izany. Any amin'ny sainy, any amin'ny eritreritany mipetraka foana zany ary hitantsika moa zany fa dia fanontaniana mipetraka tezateza mihitsy ange zany. Raha mandeha mitory-teny zao ny evangeliste ihany koa ny Faty Togo reny dia mametraka fanontaniana ohatr'izany daholo ny olona. Na ny Madagasikara hoe evangeliste rehefa mitory-teny dia mipetraka foana izay fanontaniana izay hoe ahoana moa ny ilazanareo fa nenareo mihitsy no marina nenareo rery. Ny taty indray aloha zany mametraka mihitsy izay marina mihitsy le teny fa tena le miana any e. Izay aloha zavatra hitako taty mihitsy izay hoe zany hoe ny sary zany tena mametraka fanontaniana saina fa tsisy mamaly mihitsy na ny ray arany. Zavatra hita mihitsy izay. Sary hita taty mihitsy aloha izay tena tsy nisy olana maly na hoe nanohitra fa dia hoe marina izany fa ka ianao raha miteny hoe marina zany dia misy tsy marina ny dikan'izay. Dia ao amin'ilay tsy marina izay nefa dia hoe ka fa aty kosa ny misy ohatr'izao aty e. Dia avy teo moa hazavaina foana hitanao ity ny famarinana fotsiny ingana. Dia eo mihitsy no mahatonga na mamerina ny fampianarana foana zany hoe tena aliotsika mamantatra ny tena ohatrany teny frantsay hoe dia dès le commencement, dès le début hatrany amin'ny voalohany mihitsy zany dia samy mamantatra daholo amin'izay hoe aiza ho aiza amin'izay ny rehetrarehetra zany. Fa ity tena ratsy izay tena tsy tafita mihitsy. Dia inona mahatonga na misisika foana hoe tsy maintsy ampahafantaranareo ity. Dia tsotra ny antony tena sarotiny amin'io voninahitry ny anarany mihitsy io dada Iava izay Joshua io. Zay. Satria dada Iava dia niteny mihitsy hoe io voninahitra io tsy azo omena ny hafa. Tena tsy azo omena ny hafa mihitsy ny voninahitra. Any misy isa 48 taona ka majevatsika io ilay vakentsika izay fa izay zany mahatonga ny ambasadeur-ny Joshua Elia no misisika foana hoe tsy maintsy averina ny fahamarinana izany teny marina izany. Zay. Isa 48:11. Isa 48:11. No ny tenako. Eny no ny tenako ihany no anaovako izany. Indrisy no tony ny anarako ary ny voninahitra nefa tsy omeko ny hafa. Mametraka teny mihitsy izany hoe dada Iava hoe lotonareo ny anarako fa ny voninahitra tsy omeko ny hafa zany. Ny fantotoana ny anarana moa zany dia tena hoe lasa nanompo lasa ny Andriamanitra hafa zany le fiderana sy ny fankalazana ny tokony menana azy. Zay. Dia izay ilay tena tsy kely mihitsy raha vavaketsika dia ao amin'ny andininy 7 mametraka an'izay teny izay, amin'ny andininy 7. Noho ny anarako dia honomiko ny fatezerako ary mba hiderana ahy dia mamindra fo aminao aho. Zay. Mba hahafahana miderana io Andriamanitra io zany dia tena mampionona ny fony mihitsy izy aloha dia miteny hoe tena tsy mety eny ety ataonareo ety. Dia mba mila miverina amin'izay. Izay zany tena petraka hoe tena
Tsy mety mihitsy izany ty hoe ny anarako ty lazomenareo olon-kafa. Tokony averina ny fidirana ary mba hidirana anao izy dia manindry fony aminao mba tsy hamongoroko anao. Manindry fo io Andriamanitra io zany. Ka matoa zany mandefa an'izao fampianarana zao ny ambaza Jehovah ny soa. Elia dia mbola ao anatin'ilay atao hoe manindry fo io dada Iavay. Mba hiverina ho an'ny fidirana sy fankalazana azy toy izao tontolo izao. Zay azo antsika rehainga amin'ny voalohany indrindra aza veriko foana. Iza moa no nahafantatra an'izany Andriamanitra zany raha totsika hoe ny Andriamanitra Abrahama. Zay. Maninona aloha tsika no mijery ilay Andriamanitra Abrahama? Aloha zany efa fantana mipetraka fa maninona moa tsy ny Andriamanitra ny Sinoana, ny Andriamanitra ny Indiana, ny Andriamanitra ny Araba, ny Andriamanitra ny Malagasy, ny Andriamanitra ny Frantsay, ny Andriamanitra ny Amerikanina zay satria samy manana Andriamanitra daotrany aloha tany. Maninona moa tsy reny zany no tazomina hoe mba ho tazomina fa maninona moa zany ny azakazaka tamin'ity Andriamanitra ny Jiosy ity daholo ny olona. Ny hoe Andriamanitra Abrahama. Dia satria fantatra fa tena izay niteneniny tamin'ireto Jiosy reto, na reto tamin'ireto Israeliana reto, dia tanteraka daholo mihitsy. Ny sary hitantsika farany amin'izao zao. Somary andigana kely zany amin'ilay tantara hoe maninontsika no tena tsy maintsy miaino ilay Andriamanitra Abrahama, fa tsy mba ny Andriamanitra ny karana ohatra ny Andriamanitra ny hafahafa any no alaina. Dia satria mametraka mihitsy ny famarina fa tsy misy mahery no izany tenin'ny dada Iava zany. Izy no marina indrindra. Koa izao rahantsika mahita farany teo zao izy no teny hoe ameny tahaka ny fiambina ondry kely ireo Israelianina ireo. Zay rehefa naverina amin'ny tany ndao aloha alefantsika amin'ny sesika hoe teny hoe ny mamarina ny Andriamanitra ny Abrahama dia namoaka an'izao fanambarana izao izy aloha. Tino zany hitazomantsika amin'ny hoe izany no mahatonga ny hoe verina makany aminy satria tsy misy solution fa izy irery ny Andriamanitra. Izao no teneniny averino any amin'ny tany ny Jiosy. Dia tena niverina any amin'ny tany mihitsy ny Jiosy rehefa avy nyroahana. Raha vaketsika eo amin'ny Jeremia 31:10. Jeremia 31. Mihaino ny tenin'ny avay ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any izany. Ka ataovy hoe izay nampiheriny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny. Eto zany dia hoe nataony ela ny zanak'Israely. Izay mihitsy moa ilay resantsika avy hoe tena ny ela ry zareo, voaroaka ry zareo. Ny ela izy nanerana an'izao tontolo izao. Izay indrindra. Fa ny hotsindrintsika eto amin'ity resaka ity dia hoe ary anangona azy ary hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny hoe ambeno izy rehefa tonga eo amin'ny taniny dia ambeno tahaka ny fiambina ondry kely. Io izy io. Dia amin'izao tsika miteny izao tokoa dia tanteraka mihitsy izany teny izany ary ny lohalarana manao an'izany dia ny Amerikanina izay miseho mahery indrindra maneran-tany izay tsy ho izy mihitsy aloha no matanjaka intsony izao fa efa haratra ary ireo. Izay. Io izy io izao ilay teniny izany. Dia tena miaritra amin'ny Amerikanina, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemana sy ireo fiainangezangeza rehetra ao amin'ny taninareo miara-miambina ny Israel. Zao Israel mitady hevitra ny hanapotika an'izy moa Israelianina indray dia efa nandefa porte-avions indray sao ny Amerikanina hoe hiady indray hanampy ny Israelianina raha mbola hanao ny atao indray reto Iranianina reto sy ny Hezbollah sy ny Hamas. Dia moa zany miaraka zao amin'ny tsy faly amin'ny Israelianina mihitsy fa mitady ny hevitra foana hamono ny Israelianina. Dia io tanteraka ary amin'ny bokin'ny Zakaria io hoe lasa vato mavetsatra ho an'izao tontolo izao mihitsy Israel
Mbola tanteraka koa ny tenin'ny mpaminany israelianina foana zany zao. Miatra amin'ity planeta Terre ity. Izany ilazako aminao hoe tsy misy hafa miala amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany. Mahatonga antsika hoe tsy maintsy mijery ny momba anazy satria tanteraka raha ny teniny io. Iza indray moa no jerevanao koatran'izay. Andriamanitra iza no navitana tanteraka teny tahaka an'izao. Dia tsy iza fa ny Andriamanitra ny Abrahama irery ihany. Zakaria 12 ndao mievaka antsika ny Zakaria 12 zareo. Ny andininy voalohany manomboka ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny fahatelo any zany. Teny faminaniana avy tamin'ny avany amin'ny Israely hoy avà, izay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanorenana ny tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Io zany hoe sady nanamboatra ny lanitra sy ny nanao ny tany ary nametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny. Misy fanahy zany ao anatinao izy ny teneniny. Raha vao mino an'io Andriamanitra Abrahama ianao dia misy fanahy ao anatinao. Mazava be hoe ary namorona ny fanahin'ny olona ao anatiny. Ka misy fanahy ao anatinao dikan'izay tsy azonao lavina. Ho an'izay mino ny Andriamanitra Abrahama dia fantafa misy fanahy ao anatinao. Fa tsy hoe nofo be fotsiny tahaka amin'ny biby ianao koa ka mandeha ho azy iny fa misy fanahy ao anatinao ao. Izay ary ianao rery nanomezana an'io fanahy io. Fanahy avy any amin'Andriamanitra zany, avy any amin'ny Ray. Indro izao hanao an'i Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiko an'ny fihena rehetra manodidina. Tena hoe kapoaka mampiraikiraiko an'ny fihena rehetra manodidina. Jereo avokatry ny Jerosalema zany ny kapitalina ny Israela tamin'izany. Dia izao manakorontana mihitsy kapoaka mampiraikiraiky zany hoe zany teo miraikiraiky izany misy zatra mikapoka anao dia ohatran'ny lasa fanina mihitsy ianao zany hoe tsy hitanao intsony izay atao. Jereo nge zao mahazo indrindra zao fa tena fanina mihitsy ny fihena rehetra manodidina ny Israela. Zany zao zavatra mitranga. Zany zao zavatra mitranga zao. Hoe lasa tena kapoaka mampiraikiraiky mihitsy zany Israela amin'izao tsika miteny zao. Ary ny tsotra koa dia hiaran'izany amin'ny anaovana fahairanao ny Jerosalema. Ary amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Taratra dia ratra izay rehetra mivesatra azy. Dia ho tafangona mery azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Mazava be mihitsy izany fa lasa vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra mihitsy ny Israela. Menomenina hatrany amin'ny Israela mihitsy anie. Menomenina hatrany amin'ny Amerikana moa zafatiny. Ka eto izany dia hoe vato mavesatra ho an'izao tontolo izao mihitsy ny Israela. Io zao jereo zao ny Amerikana fa tena sy ny Anglisy, ny Frantsay, ny Alemana mitady hevitra foana ny andamina ny isa moa andamina ny Israela, Iran sy ny Arabo rehetrarehetra Libianina sy mahasemaka aza miady nareo. Zay zao ny sary mipetraka zay hoe aza miady nareo. Atao zany izay tsy hedivan'ny zareo mihitsy amin'izao tsika miteny zao. Kanjo dia tsy ho elo ny toy. Zay ny zava-misy. Fa eo zany ilazana amintsika hoe tsy afaka miala amin'ny Andriamanitra Abrahama izao tontolo izao mihitsy ny manaraka ny baikony, manaraka ny teniny, ary tsisy mahafantatra mihitsy hoe tenin'Andriamanitra ny ety mandeha ety izao. Fa io izay anjarako izany zao no mampianatra azy aminareo io izy io tanteraka. Iarahantsika mahita ny fahatanterahany teny hoe tena miatra amin'izao tontolo izao ilay tenin'ny Dada Iavà sy ahosoasany. Izay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy manaraka an'io Andriamanitra Abrahama io fa io no mibaiko an'izao tontolo izao atalanao izay sy teraka aminy zany. Toero ary raha mahavita manohitra an'io ary mbola Dada Iavà ihany no miteny fa zany Rosianina sy ny Sinoa zany no miaraka. Etantsika tsara fa ny Sinoa nge miaraka tsara amin'ny Rosianina zao dia ny tatsinanana dikan'izay miaraka amin'ny Rosianina io daholo. Tsy misy izay tsy tanteraka ny tenin'ny Dada Iavà ny dikan'izay. Dia izay no mahatonga ny hoe manaraka ny soratra masina io daholo amin'izay zao tontolo izao samy miady hoe araka amin'ny Andriamanitra Abrahama. Eo amin'izay nefa ilay olona samy tsy esy manana an'io Andriamanitra Abrahama io daholo izy minan-kavy. Na iza ny Andriamanitra antsoinao dia tsisy manana anazy zany nareo satria ny antokana manana anazy dia izay manana ny anarana hoe Iavà, Dada Maria Iavà sy Ahosoa zanany. Ny manana an'ireo anaranareo ihany
satria ireo ihany no afaka mifahotana ary tsy mety manao ratsy intsony eto amin'ity planeta terre ty, ary ireo rery no manana anazy eto amin'ity planeta terre nareo tia manerana zao tao zao ny dikan'izay hatrany ambony tsy tamaso rehetrarehetra tsy misy manana zany Andriamanitra ny Abrahama zany afa-tsy izay miaraka amin'ny riarery any ambasadorany Aosoa. Marina be zany teny zany ho azavaina amintsika eto ary. Inona ny profetondrasana n'izany teny izany? Ny profetondrasana anazy dia tsotra kely. Io Andriamanitra io zany, na io avo indrindra io, na ilay mandrakizay, dia izao ny voalazany niaraka tamin'ny Abrahama izy tamin'ny voalohany. Izany hoe tsy misy mahafantatra anazy afa-tsy Abrahama irery ihany. Izay zany dia tsisy zavatra afaka mandany izay kika zany fa Andriamanitra Abrahama izy. Iny ilay hitantsika rehetra amin'ny bokin'ny Genesis toko 7:20 ilay 9 anesika ny maka an'izay Genesis toko 7:20 1 vaketsika. Ary avany izy tamin'ny Abrahama teo ankazony teribitany Mamre, ary nipetraka tao am-baravaranailany izy raha nafana ny andro. Dia 2 dia nanompo ny masony izy. Genesis 18:1 zay dia ny 2 indray zao. Ary nanompo ny masony izy ka nijery, ary indreo nisy telo lahy nijanona teo tandrifiny. Fa no nahita andreo izy dia niala teo am-baravaranailany ka niazakazaka hitsena azy. Dia nikohaka tamin'ny tany 13 ka nanao hoe, Tompo, raha mahita avy teo imasonao masiny ianao, aza dia mandalo ny mpanomponao. 14 aoka angalana rano kely ianao ianareo anasana ny tongotrareo, ary aoka mba hiala sasatra kely ao am-potsiny azo ianareo. Dia 15 dia aka mofo kely ao ataonareo dia mbava fo. Dia rehefa afaka izany dia andeha ihany nareo, fa tonga aty amin'ny mpanomponareo ianareo, ary hoy izy telo lahy, ataovy ihany araka izay nolazainao. Izany ny voalaza zany hoe. Dia teo zany izy nahita nanomboka niseho taminy dada Iava zany eto moa zany enjery moa reto tonga reto fa tsy dada Iava ny tonga fa izany hoe misolo tena ny dada Iava zatra resahany eto zany i Abrahama dia nahita azy araka ny voalaza ny soratra masina hoe tena niona tamin'ny iraka ny dada Iava manokana izy, dia nifandray tamin'ny dada Iava izany dikan'izay. Dia io zany no profa i Abrahama dia tena niona tamin'ny Abrahama araka n'ilay anjely izay nirahany dada Iava misolo tena azy. Tsisy afaka miady hevitra amin'izay fa tena marina teny fa niaraka tamin'ny i Abrahama io Andriamanitra Iava io araka ny voalazan'ny Abrahama. Satria teny avy ao amin'ny mpaminany Israelianina izay taranaka Abrahama daholo ilay teny hitantsika zao. Izay no mamarina ny Abrahama dikan'izay hoe, ary tonga antsika mitodika hoe Andriamanitra Abrahama no izy. Zay. Ray zay. Avy eo zany Abrahama zany maty. Fa ny taranany kosany dia niaraka tamin'ny Andriamanitra araka ny voalazan'ny Genesis toko 5:20. Ilay vaketsika ilay Genesis toko 5:20 manomboka amin'ny 7:20 eo angambany izy izay. Hoe reto zany ny tenin'ny dada Iava tamin'ny Abrahama zany. Ary hoe Iava tamin'ny Abrahama 7:20 ka hatrany amin'ny 9 any amin'ny farany any. Ary hoe Iava tamin'ny Abrahama. Genesis 15:13 jusqu'à firy zany? Azo tsevako hoe jusqu'à 19. 13 jusqu'à 19. Ary hoe Iava tamin'ny Abrahama. Aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao, ary hanompo ny olonany, ary ho ampahoriana 700 taona izy, ary zany firenena zany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra renim-behivavy izy, nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana. Ho tranotranotry indrindra ianao vao ho tomandry. Eto izany dia voalaza mihitsy hoe ho andevoziko ny taranakanao ary dia ho ampahoriana 700 taona any amin'ny tany izay tsy anazy, ka io moa ilay any Egypta dikan'izay.
Ary ny taranaki Abrahama izay nandevozina dia tsy misy afa-tsy ny taranany nakao amin'ny Isaka, nakao amin'ny Jakoba, nakao amin'ny Israela moa zany le Jakoba, nakao amin'ny zanak'Israely rehetra zany. Mazava be ary izany teny izany dia hita tao anatin'ny Sefer Torah Jiosy. Zay foana mahatonga ana miverina foana hoe alaivo ny Sefer Torah Jiosy fa ao foana entanareo marina amin'izy io dia ny boky ny masoretika tia ny boky ny masoretika indray zao no mitazona ny fahamarinana zany. Ary izay manana ny boky ny masoretika moa zany, za mba to mampianatra nareo ny anarana hoe Yahova ao anatin'izay tsara mihitsy ny boky ny masoretika, na zareo masora, na zareo skriba moa zany hoe mpanoratra tamin'ny andro taloha nahitana ny Nehemia sy Ezra. Zay zany ny zavatra misy zay. Ho averintsika jerena tsara amin'izay eto ny teny hoe dia iza zany le voalaza hoe ho ampaoriana efajato taona dia makaizatra zareo dia ao amin'ny 5:20 tamin'izany andro izany avady nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao ary no efa nomeko an'ity tany ity hatrany amin'ny ony Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadomanita ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refahita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Izany hoe ny taranak'i Abrahama zany no azo an'ilay tany Kanana. Satria tany Kanana io Kananita io voalaza be hoe ny hatrany amin'ny lehibe dia ny Eufrata, ny Kenita, Kenizita, ny Kadomanita, ny Etita, ny Perizita, ny Refahita, ny Amorita, ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Tany Kanana zany lesan'izany. Ngeza be io. Ka eto ara moa voalaza mihitsy hoe tsy Kanana rery ihany fa ny Amorita, ny Jebosita, ny Girgasita, ny Refahita. Fa saingy le Kanana moa zany tena matetika voateny zay atao hoe Palestina zany le Kanana zany. Fa ny Israela mihitsy io dia manodidina azy zany ny Girgasita, ny Jebosita, ny Kadomanita, ny Kenita, ny Kenizita sy ny Etita ary ny Refahita. Zany zany any Israela tolotolo angeza be izy. Dia eo amin'izay zany iza zany le nandevozina teto zany satria izay taranaka andevozina no misy an'ny Abrahama. Dia tsy nisy i Abrahama moa zany ny tany amin'ny l'an 2000. Any rehefa natao zany koa dia any amin'ny taona moins 1800 tany ho any izy io. Araka ny fikarohana izay mpikaroka tamoa fa tsika moa tsy dia miditra amin'ilay iza no nikaroka an'izany fa nandidina tany amin'ny taona moins 1800. Moins 1800 zany talohan'ny l'an 0. Tamin'ny l'an 0 zany naterahany Joshua zany ataontsika repère. Io zany l'an 0 dia tsika zao 2000 filo santsika 2024 atsika zao dia ny misy andry Abrahama zany apio 1800 zany hoe efa 3824 any tany ho any zany zao no nisinzan'ny Abrahama zany. Efa tany amin'izany taona ela be 3800 zany zay nisin'ny Abrahama. Zany hoe i Abrahama zany dia nanodidina tany amin'ny taona moins 1800 nisy anazy. Raha niteraka anazy tera-dadany zany. Zay ataontsika approximative zay hoe tany moins 2000 zany dia manakilaky efa ela be ny dikan'izany. Dia ny taranak'i Abrahama le andevo tany Egipta araka le niresahana. Dia zareo ilay nivoaka avy any Egipta araka ny soratra masina. No Yesu majevantsika koa satria efa manome tokisy ihany jerevantsika zay hoe nivoaka avy nivoaka tany Egipta zay. Dia misy moa matadidy an'izay dia mandefa mesazy dia mba hita hoe aiza moa hoe nivoaka avy any tany Egipta. Exodus firy Exodus 12:51. Laotsika aloha jerena izay Exodus 12:51 zay. Exodus 12 ode aso rehefa tsy mety kosa zany. Exodus 12 dia 51 kely sisa sika ty tonga aminazy.
izy hoe aiza moa izany ty ary tamin'izany andro izany indrindra no nitondrany avany zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony. Zay izy hoe ny Exodus 12:51. Zay hoe nivoaka avy any Egypta mariny ny zanak'Israely mazava be. Ary tamin'izany andro izany indrindra no nitondrany ava ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araky ny antokony. Fa ny zanak'Israely zany le tia nandivozona sy nivoaka ty araka ny bokin'ny Abrahama izay nisorata tamin'ny Mose moa satria ny bokin'ny Exodus efa misy anazy dia Mose no nanoratra anazy. Zany hoe ny tenin'ny Abrahama zany dia tafiditra tsara tao amin'ny fanambarany Mose fa tena ny taranak'i Abrahama ao anatin'ny Sefer Torah Jiosy. Io zany le bokin'ny Jiosy, bokin'ny Israeliana, bokin'ny Abrahama, ny bokin'ny Mose. Ny fiangonana dia nisy rehetra no hitandrina an'izany ao amin'ny 17 iverenao kely zany 12:47. Ary raha misy mivahiny aminao ka mba te hitandra ny pasaka ny avady dia mba aoka koa fa na rehetra eo aminy ka manatona hitandra izany izy sy ny maro samihafa. 50 amin'izay dia nataony zanak'Israely rehetra ary zany le lalàna amin'ny pasaka io arak'izay nandidiny avany Mose sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro izany indrindra tamin'ny andro amin'ny pasaka zany no nitondrany avany zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araka ny antokony. Mazava be zany fa le firenena nandivozona feno teo efa 100 taona zany dia tsy iza fa ny zanak'Israely. Tena mahitsy be mihitsy ny teny zany eto. Dia io no nisy amin'ny Mose. Satria Mose dia zanak'Israely ary Mose mihitsy hoe nitarika anazy io hoe ary izay nandidian'ny avany Mose sy Arona dia nitaritiny Mose zany zareo. Fa i Mose dia mariako tsara fa tena Levi izy, taranak'i Levita izy zany ao anatin'ny taranak'i Abrahama tsara mihitsy izay tena maro moa zany taranaka lavitra be Mose satria Mose indray dia manodidina tany amin'ny taona 1300 moins 1300 tanoany isan'ny Mose moins 1300 zany ataontsika boribory hoe moins 1500 zany. Zay Abrahama tany amin'ny taona moins 2000, Mose taty moins 1500 mba boribory izy amin'izay dia tsy manahirana antsika le daty. Zay zany hoe tsy misy tranay ny afa-tsy Abrahama sy Mose ary ny mahafantatra ny tantaran'ny Andriamanitra ny Abrahama dia tsy misy afa-tsy Mose mahalala anazy. Ary satria Mose no nitondra an'izareo nivoaka avy any Egypta araka ny voalaza ny tenin'ny bokin'ny Jiosy izay efa tany amin'ny taona moins 1500 sy tany amin'ny taona moins 2000. Noho izany tsy misy firenena mahazo miady amin'izareo amin'izany fahafantarana ny Abrahama zany. Fa tena firenena tena tsy mahafantatra n'inona raha ohatra ka misy firenena tena hoe izay mahafantatra an'io kanefa ny zareo nefa tany amin'ny taona moins 1500 tany amin'ny taona moins 2000 dia ahoana moa ny fomba hidivanao amin'izany? Ianao izay tatikatra aoriana be tatikatra tamin'ny lamfiry no hiteny hoe mahafantatra an'izany histoara zany ianao na ny firenenao. Satria zareo dia efa tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 nisy an'izany tantara zany. Afa tena azo lazaina mihitsy efa tena fa ela mihitsy zany. Dia izao ny teny menanao zareo rerina mahay an'izany. Ary tamin'izany indrindra no nanonona ny Mose ny anaran'io Andriamanitra io hoe Yahva. Eo vakitsika ao amin'ny Baiboly Hébreu mihitsy ny moli zany. Baiboly Hébreu tsika zany amin'ny Sefer Torah Jiosy ao amin'ny bokin'ny Exodus zany na hoe amin'ny Shemot amin'ny teny Hébreu misy io dia Shemot chapitre 15. Shemot chapitre 15 verset 2-3. Ity vakiko ity dia Baiboly Hébreu ity naleto hoe Sefer Torah Jiosy ahitantsika ny anaran'Andriamanitra Shemot zany SHE ino moa zany tika zany Exodus Shemot 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 zany amin'ny teny Hébreu zany tika izay
baibolony jiosy izy avy miteny ezetsika hoe semota exodosy amin'ny teny gasy zany. De ato misy any dikateny amin'ny teny hébreu zany de zao ny voalaza ato aziv zimrat ia vaily lishwa ze eli vanveo erhay avi varmenu. De dikan'izay zany amin'ny teny hébreu de hoe ia no heko sady hirahirako, ary izy dia famonjena ho ahy. Izy no Andriamanitro ary anomana fitoerana ho azy aho de lay dadako zay Andriamanitra ary de ankalaza azy io. Nariako amin'ny teny anglisy moa zany le mipetraka ato, nataoko dika teny malagasy tsotra mihitsy le teny anglisy ato zany. Zay ny izay. Any nataoko dika teny direkta fotsiny raha ny teny anglisy ato moa de hoe yeah, is my strength and song and he's become my salvation. He's my El and I will prepare him an habitation, my fathers Elohim, and I will exalt him. Zay zany dika teny amin'ny anankiray. Ary ny faharoa indray indray le anaran'indray amin'ny teny hébreu ihany Yava ish mirshama Yava shmo. Aveko tsara. Yava ish mirshama Yava shmo. Zany hoe amin'ny dika teny indray de hoe Yava izy man of wa. Yava is his name. Zany hoe Yava dia Andriamanitra mpiady zany. Yava zay no anarany. Zay ny voalazany ato. Zay no tonga anaran'ny dada Yava hoe Yava. Satria Moshe nanorina an'izany ao anatin'ny boky ny hébreu de ny Sefer Torah jiosy boky ny hébreu zany. Zany ny atao hoe boky taloha na boky fahagola, boky ny hébreu. Tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 nahitana an'izany tantara zany ao anatin'ny Sefer Torah jiosy. De eo zany io Andriamanitra io, Andriamanitra ny hébreu io, zay Andriamanitra ny Israeliana io zay i Moshe mihitsy nafantatra anazy. De i Moshe indray namoaka fanambarana mihitsy ny hoe ilay Andriamanitra ny Moshe na ny Andriamanitra Abrahama de namoaka fanambarana mihitsy ny hoe fa amina ny Israeliana no henonareo. Satria hijery amin'izay hoe taiza le olana ary iza le Andriamanitra no manana ny Abrahama ho tena Andriamanitra. Zay mantsy le voavokako eto hoe aiza ny tena ahitana n'io Andriamanitra ny Abrahama io, satria io le Andriamanitra tena izany ary manaiky an'izao zao tontolo zao ary mibaiko an'izao tontolo zao mihitsy izy. Rehefa baiko zao tontolo zao ve ianao ve zay ve nde hiady aminazy ny tena marina, fa olona tsy mandinika ianao re hiady amin'izany Andriamanitra mibaiko an'izao tontolo zao zany hiadalanao ny ianao zany, fa de fa anao moa zay rehefa teo adaladalana ianao fa de tsotrotsotro makany amin'ny fahaverezana ianao rehefa tsy mahay. De indao am'izay tsika je hoe inona ny tenen'io Andriamanitra ny Moshe sy Andriamanitra Abrahama io, satria anankiray ihany ny Andriamanitra an'zareo, satria ao anatin'ny boky iray zareo. De zao ny voalazany fa amina ny Israeliana no henonao, fa amina ny Israeliana no henonao. Ao raha vaketsika indray ny teny anakazay soratra masina zay aiza moa zany izy iny atao amin'ny boky ny Deutéronomia efa may be mihitsy ny atao ny vadiko fa ndefa may toko sy andiny be izy zay ny vadiko moa tsy mifanakaiky eto zao. Deutéronomia 18:15 Deutéronomia 18:15 ka zay roa mitovy teny miaraka any de tsy maintsy lozika be tsy maintsy satria izy koa mba mitory teny rehefa mitory teny any mihitsy any anaty tokantranon'olona de efa mba avy koa izy mba mitory teny samy miara amin'ny teniteny io zay mivady de lozika be zany. Deutéronomia 18:15 fa aminany aveo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka no atsangany avahandriamanitra ao anao de izy no henonareo arak'izay rehetra nangatanao tamin'ny avahandriamanitra tao reva tamin'ny andro ny voriana. Zay hoe aoka tsy hain'ny feon'ny avahandriamanitra tsony ao ary aoka tsy hitan'izany afo lehibe zany tsony ao mpandroa maty. De hoe ava tamiko hoe tsara ny tenjo lazainy de 5:20 fa aminany no atsangako azy avy amin'ny rahalahiny tahaka anao. Zany hoe eto zany
dia nametraka teny andry dada Iava hoe mpaminany Israelianina, satria moa zareo amin'io zao rehefa hoe nentina avy any Egypta any amin'ny tany Kanana dia tsy misy afa-tsy ry zareo Israelianina reo ilay andeha to Egypta ity mandeha ity, dia hiaraka amin'ny zareo eny zany ny mpaminany Israelianina hitantana ny diany amin'ny fandehanana mamakivaky an'io tany hevitra sy ny any amin'ny tany Kanana sy idirana zany. Zay ka ataoko ambava ny teniko dia olazainy aminy izay rehetra andidiko azy, ary izay rehetra tsy mihaino an'izany teniko izay olazainy aminarako zany dia izaho no hitsara azy. Zay eo zany dia nazava-be izy ny teny dada Iava hoe mpaminany Israelianina ihany azo henoina, ny ankoatran'izay zany dia tsisy azo henoina mihitsy. Tena mazava be mihitsy. Andao antsika hijery an'io dikidika teny io amin'ny bokin'ny Hébreu mihitsy izany no andao jerevantsika zany amin'ny bokin'ny Hébreu mihitsy. Inona ke voalaza eto amin'ny bokin'ny Hébreu eto ao amin'ny Devarim zany Devarim na hoe Deutéronomia 18 versika vakina mihitsy 18:15 dia zao voalaza ny ato. Inona voalaza ny ato? No ianonsika tsara mihitsy teny Hébreu ty dia adikako amin'ny teny Anglisy. Navy mikba mikely lasikely aloha somary lehibe zikely. Navy mikiribka miatraika kamonjy hakim Iava eraika erai Ishmaon. Zay zany izy dia izao indray dikan'izy io amin'ny teny Anglisy zany. Yahweh, the Elohim will raise up into thee a prophet from the midst of thy brethren, like unto me, into him ye shall hearken. Zay. Hearken. Zay moa zany volazany ato amin'ny teny Anglisy ato zany dia adikako amin'ny teny gasy izy Iava ilay Andriamanitra anazy dia will rise up into thee a prophet, dia anangana avy eo aminazy mpaminany profeta from the midst of thee, zany hoe avy eo ampovoany zareo zany, of the brethren zany hoe avy eo amin'ny rahalahy proverbe moa zany ty tenenany ty, fa ty moa zany ohatra ny somary Anglisy ty lafahafa misy ty teny zareo aty, avy amin'ny rahalahy zany, like into me, zay tahaka anahy mihitsy zany, into him he shall hearken, dia rahalahy avy eo aminazy zany dia izy no henoiny. Zany hoe tena mazava be mihitsy fa ny amin'ny teny Hébreu zany hoe mpaminany avy eo amin'ny zareo no hiavoaka avy eo amin'ny zareo avy eo anatiny eo, zany hoe avy eo amin'ny zareo samy Israeliana ihany zany ilay mpaminany no avoaka, fa tsy haiko hoe misy mpaminany avy any firenen-kafa avy any Chine avy any, Hollande na avy any Angleterre avy any, na avy any Amerika avy any, na avy any Inde, na avy any amin'ny faritsy ny Araby, na avy any amin'ny faritsy ny Afrika, hoe ho atsoina hony dia ho any hitarika an'zareo. Zareo aza avy any anefitra amin'io fotoana io. Izy any anefitra le zany andeha hikaroka olo tafitarika azy fa samy izy eo ihany. Zay hoe soa lôjika mihitsy. Fa zareo samy zareo tao ihany zany no ny fampitarika dia mpaminany Israelianina, satria reto Israelianina reto dia hoentina makany any amin'ny tany Kanana dia any Israel. Teo zany no hitatsika zany fa ity Andriamanitra ny Abrahama ty dia niteny fa mpaminany Israelianina ihany no azo hinoana. Ny ankoatran'izay zany tsisy azo hinoana mihitsy, tsy misy azo hinoana mihitsy, fa mpaminany Israelianina irery ihany, ary zay miaraka amin'ny mpaminany Israelianina io ihany ny azo hinoana zany. Koa ny mpaminany Israelianina farany zay tao Israel dia tsy misy afa-tsy Yahoshua ny farany. Zay no tiako apetraka amintsika hoe ny mpaminany farany tao dia Yahoshua. Zay. Dia nanambara fanambarana daoly amin'izay ilay mpaminany. Ilazana amintsika hoe tsy navelany dada Iava mihitsy olotoana io anarany io ary ny voninahitsy avelany menany Andriamanikafa mihitsy. Fa rehefa niteny izy zany hoe Iava no anarako, hitantsika tarika eto amin'ny bokin'ny Mose tary,
dia tsy azonao ovaina anarana hafa intsony izay iayava azy hatramin'ny farany. Ary rehefa niteny koa izy hoe ny zanany dia Yahosoa, dia tsy azonao ovaina ho zavatra hafa kosa ianarana zanany izay fa Yahosoa hatramin'ny farany. Ary Yahosoa ilay nanala ny fahotana. Andao raha vetsika vakiana indray ilay lalàna izay fahitsika ihany izy teo, ny boky lalàna izay tao amin'ny bokin'ny Isaia toko 7:7 teo, Isaia 48:11. Ity lalàna zany hoe tena tsy avelan'ny dada Iava mihitsy kitikitiana eo anarany io na iantso Andriamanitra hafa koatra anazy ianao, fa rehefa nomeny ny anarany hoe Iavano anarako dia tsy azonao omena equivalent zany na omena hoe dia araka ny heritreritra anay dia tokony ataon'izao ty, satria lalàna na vokany hoe mpaminany no ianonao. Fa rehefa niteny izy hoe mpaminany ny ianonao dia ilay mpaminany no teny hoe tsy azo omena ny hafa ny anarany, ny vonona ny anarany. Rehefa hoe Iavano no andoniana sy ankofana sy miamboninahitra, Iava hatramin'ny farany, tsy azo ovaina zavatra hafa io anarana io. Isaia 48:11. No ny tenako, eny no ny tenako ihany no anaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako fa ny voninahitra tsy omeko ny hafa mihitsiny. Mazava mihitsy eto ny tenin'ny dada Iava. Tsy omeny ny hafa mihitsy noho ny anarana iny no tenenao. Izay mihitsy ny teneniny eto. Tsy manaiky an'eo anaraka io zaho lotonao no viravirainao. Mazava be mihitsy izany izay teny izay hoe ianareo rehetrarehetra izany izay nanova an'io anarana io dia nanova ny tenin'ny mpaminany, ary hiady amin'ny dada Iava nareo midika an'izay. Hiady aminareo satria nahoana eo amin'izay ilay olana azy. Izy efa niteny tamin'ny zanak'Israely hoe araonao io teniko io fa raha tsy manaraka an'io teniko ianao dia hoaviko ianao hiala amin'ity tany ity, hozomiko ianao miala amin'ity tany ity. Hitantsika indray izany boky izany any ny boky Levitikos toko 4:20. Voninahika antsika hijery an'izay teny izay. Levitikos 26 dia any andiny fefany amin'ny 30 mey aminy izy. Aiza izy teo? Azo hoe Levitikos toko 4:20 zay mihitsy iny. Izy moa izy hoe andininy fa 1:30 ngambany izy anazy izy voasary hoe Levitikos 26 manomboka amin'ny 31 ny fanampiteny dada Iava ny olona izay mandika ny teny. Alefa tsira hoe manomboka andiny fa misy aloha hoe oravako ianareo, izay mihitsiny. Andiny 7:10 aloha. Levitikos 26:14 aloha avaka itsika, dia ny 15 dia ny 16 dia avy eo tsika mifindra makarikatra amin'ny andiny 31 amin'izay sy ny 32 sy ny 33 zay. Levitikos 26 14 jusqu'à amin'ny 16 dia 31 jusqu'à hatrany amin'ny 33 anoany zany. Fa raha tsy mihaino akosa ianareo ka tsy mankatory hoe didiko rehetrarehetra ireo, ilay didiny miheny dada Iava ny Mose ho an'ny zanak'Israely zany, dia ama ivonareo ny didiko, nahala ny fananareo ny fitsipiko, ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ilay fanekeko. Izaho kosa dia hanao anareo an'izao, anisy fampitahoranareo aho dia areti-maso zanona sy tazo mamay sy ny maro samihafa. Dia alefa amin'izay tsika rika ny andiny faraka amin'ny 30 amin'izay azaka zantsika ity tandeha titsika. Horavako ny tanànanareo ka ho lao ny fitoeran-masonanareo, ary tsy ho amboloko ny anitrareo ankasitrahana, ary ataoko lao ny tany ka talanjona amin'izany ny fahavanareo izay monina eo, ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa. Io ilay tiako tenenina io. Naparitaka dada Iava any amin'ny jentilisa ny zanak'Israely, dia io hitantsika izy miparitaka manerana an'izao tontolo izao io. Io tenin'ny dada Iava io. Ary dia hanatsoaka sabatra ho enti-manenjika anareo aho, ary ny tananareo dia ho lao, ary ny tanànanareo dia ho rava. Izay taoko laohatra ny amin'ny tanànanareo, ho enjeko amin'ny sabatra mihitsy nareo. Dia izay nahatonga an'io zanak'Israely io niparitaka maneran-tany. Izay ilay zava-doza miady amin'io dada Iava io. Izy ny ten'Andriamanitra, fa rehefa hiaraka aminy dia tena manarana azy, fa rehefa tsy hiaraka aminazy dia miala mihitsy ianao aza mikitikitika ny momba anazy sy ny bokina azy ianao.
araitsika ohatrany amin'izany le bokyny reto malay ny soatra masina ny jiosy nefa Jesosy Jehovah ny apetrany io mbola any aloha tsika mandray le teny reny nge tsy mety mihitsy reny tsy anaran'izy mianaka ve nataonao dia mamety ve zany nefa izy miteny rehefa ataonao tsinitsinina ny teniko ho asiako amin'izay ianao dia Jehovah tena nasiany mihitsy ny Israely ihany dia izany mahatonga na miteny rehetrarehetra izay milaza hoe miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama Isaka io tena nareo tsy mbola ao nareo dia aza mba miteniteny foana nareo fa tena mahatezitra azy faratampony ianareo miteniteny an'io nefa tsy izy akory ny ataonareo ilay bokyny zareo le bokyny izy mianaka andada Iavany sy Josoa ny tantara momba n'izy mianaka alainareo ny tantaran'izy mianaka sy ny momba anazy mianaka alainareo mba io mivavaky nareo nefa ny anarana zavatra hafa ny antsoanareo tena zava-doza amin'akambana eo tanareo zangeva mampianatra anareo ilay Andriamanitra Abrahama amin'izay zao hoe tero nampianatra anareo any Josoa fa izao nge zava mampianatra hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Iavangy zao efa teneniko anareo zao hoe tsy azo sanginana zao Andriamanitra zao dia mbo miteny anareo mihitsy ane zay io vo ingenina anjoan'ny Israely any le raha tsika mahita izareo voaroka io ary saingy naverina moa izy dia zay na tonga ny hoe nisy niverina fa misy mbola tsy tafaverina ary mbola misasaka mihitsy ny ara nisan'zareo ilay mbola tsy tafaverina zao mbola be diaibe no nisan'ny tafaverina zao 7 million nisan'ny tsy mbola tafaverina zao mbola 8 million mahery ary mbola mety mahery na zareo fa zay moa nivitareo sansomo zany zava-marina zany ka hoe hopoteko izy ny dada Iava dia nanomboka teo rehefa voaroka ny zanak'Israely dia tsy nahita ny dada Iava ato satria izy dada Iava hoe za tsy mihaino ny mpanota iavaka tsy amin'izay zay hoe tsy mety mihaino ny mpanota izy ka vokatry ny tsy mihaino ny mpanota ny roa andro reto zanak'Israely reto zay ny atao hoe tsy mihaino ny mpanota roa andro ianao koa zany miomany ianao fa foroany iny ianao ary izay no mahatonga n'izao Elia zao mampianatra nareo ny tantaratra any amin'ny voalohany hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra ny zanak'Israely Andriamanitra ny Abrahama sy Mose tsy azonao sangina vokatra ny tongoteny tondro Isaia 59:22 eny no tanany avatsy fifamavonjy ary ny sofa tsy lalidalovana famare fa ny eloko reo ny efitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy ny tanany olona mpanao meloka ny vatany olona mpanao meloka ny vavany olona mpanao meloka ny masony olona mpanao meloka ny ten'Andriamanitra mpanao meloka tsisy Andriamanitra mihaino an'izany mpanao meloka izany mihitsy zay natonga anazy nandroaka ny zanak'Israely ianao koa zany efa nanao meloka impiry aminazy ny anarany novainao tsy efa eloko abevava ve zany aminao ianao mpanota eto Andriamanitra teny za tsy mihaino mpanota nefa ny anareo dia mpanota nefa mibatan'iny baiboly iny nareo maninona nareo tsy ny voaroka hatramin'izay mieritrereta zao no mahatonga nareo tsy voaroka hatramin'izay satria tsy izy aloha le arahanareo io saingy mahatezitra ny dada Iava dia tonga Elia miteny hoe tsy mety io ataonareo io ny andry ny Elia tonga maka batsilana amin'izay manirana zao erana be tsy ho zakanareo mihitsy ny zany atao hoe atezerany dada Iava zany fa Andriamanitra faratampony tezitra hainao any Israely tena faratampony tezitra no ifandona aminareo satria izao sady efa mpanota nareo Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota sady novainareo ny anarany araka le Exodus 48:11 teo rehefa kitsika teo tena zava-doza nanova anarany nareo zava-doza ny antony Andriamanitra tsy izy nareo fa ilay soratra masina ilay bokyny Hebreo izay misy anarany dada Iava sy Josoa tazonareo ny am-pelantananareo tena faniratsirana tena trop vraiment trop really true izy ny anglisy tena trop be mihitsy tena tsy hay tsony ilazana azy mihoatra fefy misy ty zahara ataonareo olombelona ty lozika be ny fanampotenanareo izay ny antony izao hoe rehefa tafasaraka tamin'ny Andriamanitra eo amin'izay ny olo dada Iava malala io ny forona amin'izay ny karazana Andriamanitra be dia be
rehefa tafasaraka tamin'ilay Israely ihany ny forona amin'izay ny karazan'Andriamanitra be dehibe dia io nareo ho an'izay mampiasa baiboly Jehovah sy Jesosy na Iavé sy Jesosy nataony eo na Jizasa sy Jésus. Izay ny zavatra nitranga. Tena niditra antsetra ny devoly rehefa niala io Andriamanitra ny Abrahama sy Mose io no nataony devoly potika amin'izay ny fivavahana. Nataony tsisy nentan'Andriamanitra intsony. Dia niova ny sasany moa dia tena nanova boky tanteraka mihitsiny niala tamin'ilay bokyny Jiosy dia nanova boky hafa mihitsiny dia izay lasa boky hafa dia misy moa dia mangala tahaka fotsiny kopy fa hafa daholo ny soratana any. Tsy ny Andriamanitra ny Abrahama sy ny Andriamanitra ny Mose sy ny Andriamanitra ny mpaminany Israely intsony fa Andriamanitra hafa mihitsiny. Ary ny sasany moa dia tena tonga any amin'ny hoe lasa mpaminany hafa mihitsiny ary ny sasany hita hatrany Amerika izany. Tena mampalahelo ny sary e. Manerana zao tontolo izao dia efa diso daholo. Ny Sinoa manana ny azy, ny Indien manana ny azy, zao tontolo izao samy manana ny azy. Samy namoromorona ny azy daholo zao tontolo izao. Ny Arabo koa manana ny azy, ny Amerikana koa misy manana ny azy. Samy manana ny azy daholo. Fireo averema dia misy koa manana ny azy koa ireo kiambanana hoe ny mody maka baiboly na hoe la Bible, na hoe le Bible. Mody any amin'ny baiboly indray kiambanana indray ilay izy. Fa Andriamanitra hafa no napetraka ao. Tsisy manan'Andriamanitra ny Abrahama zany nareo nandray azy. Profo samy mpanotra daholo. Dia io amin'izay na tonga ny fahoriana manjao ty taninareo ty maory zao tontolo izao nataony devoly tahatra ny asany demony daholo e. Sa voavoaka hatrany dia miteny ratsy dia miara-manaiky fampanota daholo. Izy zao tontolo izao mihitsy miara-manaiky fampanota daholo e. Tsy misy mpanota afa-tsy ny ataon'ny Jehosoa ihany. Ny ato ihany tsy mpanota dia izay miaraka amin'ny ambasadioka ny Jehosoa Elia, ireo ihany tsy mpanota eto amin'ity planeta Terre nareo ity. Ireo rery ihany miaraka amin'ny Andriamanitra ny Abrahama, Isaka ary Jakoba. Dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose nidika an'izay. Dia eo zany no ahafantaranareo amin'izay hoe iza dia miaraka aminareo. Satria izao ny mpaminany farany amin'izay eto sy dia manomboka misaraka tanteraka amin'izay hoe ny mpaminany Israelianina farany dia tsy iza fa Yahosoa. Ary Yahosoa no teny hoe aza manota intsony. Izay ny teny farany meny Yahosoa. Mpaminany farany tiako tenenina. Izay ny teny meny mpaminany farany zany izay hoe aza manota intsony. Ary tsy misy mahavita an'izany efa tsy atao amin'ny Yahosoa rery ihany. Ary izay no mahatonga ny hoe Yahosoa miaraka amin'ny Yahva, ary Yahva miaraka amin'ny Yahosoa, miaraka amin'ny Abrahama sy Mose ireo, ary miaraka amin'ny Elia. Tsy misaraka rehefa hatramin'ny farany. Izay no mahatonga ny Elia mamerina ny olona foana hoe miverena amin'ny Andriamanitra Abrahama fa tena loza mahatsirava. Amin'izao tsika miteny izao ke tena misy loza mahatsirava ny ampitan-dranomasina any. Any Grèce zao dia mirehitra mihitsy izao ny tanàna. Any Amerika, tany Kanada vao farany teo, tany Japon tao anatin'ny terinandro ity zava-doza be dia be mihitsy no tranga tamin'ity planeta Terre nareo ity. Mirehitra, korotana. Za zao vao nahaino vaovao hoe taroan'ny Ukrainianina sy mazava miaraka ao ny Amerikana sy ny karazany ny tany Rosianina amin'izao dia tafiditra tany Korska zareo. Tena misakasaka biby reto olona reto. Hamoaka ny Rosianina mialohan'ny fotoana ve nareo? Fa inona ty loza tadiavinareo ty? Raha ireo ny mivoaka mialohan'ny fotoana efa tena zava-doza ngeny ataon'ireo e. Satria mivoaka tao anatiny tsy tokony voany izy. Tsy mba miandry ny Elia akory ny hamoaka anazy izy, fa ianareo ny mamoaka anazy io. Fa anareo ve ahoana? Olombelona misetrasetra mihitsy. Izay moa paranteze kely omeko izay hoe adaladala mihitsy ny reto Ukrainianina sy ny OTAN reto mikitikitika an'ireo Rosia ireo. Ohatran'izay ny teneniko anareo hoe ny teny dada Iavany no milaza ny mpaminany Israeliana izy kely fa ny biby dia ilay ameliny Israeliana farany
ilay hamono ny Israely ihany dia zareo Rosiana izy no biby farany ary ekoko eo anoloana zao tontolo zao na io Amerikana io azy ekoko eo anoloana ny Rosia ekoko eo anoloana daholo ny mpanjaka maneran-tany tsisy afaka miady aminy gaga fotsiny aho mahita ny afitsiko an'ilay Ukrainiana ary midedeka iny Europeana fa mitady loza ve nareo mba tsy hitanareo nareo miaro ny Israeliana automatika io baiko ny dada iavanga eo ataonareo e fa nareo ve misakasaka iny hitanareo amin'izany le tsy fahalalany olona ny zava-marina za fotsiny mianana fa iny ny tia ampirongatra ny biby melohan'ny fotoana ve nareo asakasaka nareo moa fa rehefa nareo ny tehitaloza dia ataovy ihany anareo iny fanampianatra foana fa ny tiako tenena am'izay dia iverenako am'izay fa eny moa parantezika eny alefa koa ny sary mandeha zany fa zao ny zandrelazaiko amintsika hoe tsy misy hafa-miala Andriamanitra Abrahama io dia vokatry n'io izy niady tamin'ny zanak'Israely io ka tsy nahita azy tsony ny zanak'Israely dia teo no ny foran'io Andriamanitra be dia be io vo daholo zao tontolo zao mba hanara miantso Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka sy Jakoba zavatra hafa nefa ny antsony anarana miantso ny Andriamanitra Abrahama nefa mpanota ny fahavanareo ihany lasa fa mpanota nareo fa ngatsy everako fa idiran-doza ny olona mpanota miaraka amin'io Andriamanitra io miady aminy angenao dikazany za manao revitra amin'izay miverenareo ny Yahosoa zay toriny dia zao ny baiko aza manota intsony ka izany tsy afaka raha vao tsy tafaraka amin'ny Yahosoa ary atao batisa atao amin'ny Yahosoa vo afaka ianao amin'izany hiteny hoe aza manota intsony zany mirary soa antsika rehetra ho tahiny Yahosoa ary mirary soa antsika rehetra ho tafaverina soamantsara atao amin'ny Yahosoa daholo ny rehetrarehetra zany ny fandriny Elia andao hamonjy ny fananao avoty ny fananao anao zay mandrea aza mba miteny azany hoe zay miaraka amin'Andriamanitra tsy ianao zany io Andriamanitra io tsy manana an'izany ianao hoe samy manana ny Andriamanitra ny tsy Andriamanitra anao zany io fa ianao diso Andriamanitra ianao tsy Andriamanitra ny Abrahama zany io miaraka aminao io zavatra hafa miaraka aminao io Andriamanitra na rehefa nidivoly any aminao any io mba tsy hafanao miaraka amin'io Andriamanitra io mihitsiny zay ny marina amin'io fa raha le Andriamanitra Abrahama natsoinao Yahavah no natsoinao dia Yahosoa le mandala amin'ny fangotana lasa tsy manota intsony ianao zay ny mpaminany nome ary meno ny tenin'ny mpaminany ary le mpaminany faran'izany ianao dia hoe aza manota intsony ary nanome didy izy hoe miaramiko rehefa tsy hanota intsony ianao mino daholo ange ny didy rehetrarehetra hoe zay miaraka amiko dia ho afaka ary tsy hanota intsony ianao dia andaonao atao batisa miaraka amiko izy Yahosoa raha mihaino ny teniko nareo dia voavonjy daholo nareo ka ny teny Yahosoa dia hoe manao batisa ianao dia afaka amin'ny fahotana dia tonga zanaky ny avo indrindra tafaraka ny Andriamanitra Abrahama ianao satria nihaino ny tenin'ny mpaminany Israeliana ary Yahosoa dia tena mpaminany Israeliana mihitsy donga vakitsika faran'izay zay no vakitsika farany mpaminany Israeliana izy ny Yahosoa zany amin'izay teny izay hoe ndasy mpaminany Israeliana farotsika kely Lioka toko fahafito Luka toko fahafito iza moa zany Lioka toko fahafito andininy manoko andininy roambin'ny folo Lioka 7 manomboka amin'ny 12 dia vakitsika 13, 14, 15, 16, 17 hatrany 17 zany vakitsika vetrany ary Lioka 7 hoe ny vahoaka mihitsy no miara-mamoaka ny titeny ity ary rehefa mety akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia iny nisy fatin'ny lehilahy anakaiky nentina ny voaka izay zanakalahy tokony reniny sady mpitondra tena raha vehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy ary noho nahitana vehivavy ny tompo Yahosoa zany io dia onena azy izy ka nanao taminy hoe aza mitomany ary nanatona izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay ny lanja ary hoy Yahosoa zatovo hoy izaho aminao miarena dia zany tenin'ny Yahosoa
mahafinaritra ery miaino azy. Eny arina ny maty sady ny teny tena tolony tamin'ireny. Dia raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra nanao hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary Andriamanitra efa nitsinjo ny olona. Eny hery teny Jodia rehetra sy teny amin'ny rehetra manodidina rehetra nilaza ny Yehosoa ny amin'izany zavatra zany. Noho ny amin'ny Yehosoa nampitsangana amin'ny maty mihitsy dia ozy hoe tonga eto ny mpaminany lehibe. Ny vahoaka mihitsy ny ara-nametraka fa mpaminany lehibe mihitsy ny zany Yehosoa zany. Mpaminany Israeliana izany dikan'izay. Dikan'izay tsy misy afaka hanohitra mihitsy ka hiteny hoe tsy mpaminany Yehosoa, ka ny Israeliana mihitsy no mahita fa mpaminany mihitsy ny Yehosoa. Dia tsy afaka mamaly mihitsy ianao zay ohatrany hoe ianao any Angletera na any amin'ny fatin'ny Sinoa, ny amin'ny fatin'ny Arabia, any amin'ny fatin'ny Vietnamiana na any amin'ny fatin'ny Afrika hoe tsy marina zany fa tantaran'izareo samy tao Israely io ary ny vahoaka nametraka anazy ho mpaminany araka ny zavatra hita dia tsy azonao variana zany. Ary anaika an'izany ny vahoaka hoe mpaminany io. Ary izay no tonga hoe ka rehefa mpaminany Yehosoa dia izao no teny Yehosoa hoe aza manota intsony. Mbola pitsika an'izay ny farany hoe aza manota intsony. Ka ianao zany rehefa mpanota dia tsy miaraka amin'izany Andriamanitra ny mpaminan'ny Israeliana zany ianao. Satria izao no teny ny farany hoe aza manota intsony. Nefa ianao ty dia mpanota. Dia ahoana zany ianao amin'izany hevitra izany? Jaona 8:11 miaraka amin'isa zany ianao mpanota io? Dia mazava ho azy tsy miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zany ianao fa aza mpisandoka. Jaona 8:11 ary hoy Yehosoa taminy tsy misy tongo. Dia namaly ary Yehosoa ka nanao hoe izaho koa tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Izay ilay teny dada Iava hoe za tsy te mpanota. Tena veriny Yehosoa hoe aza manota intsony. Ny didiny dada Iava azy teny mpaminany farany zany dia hoe aza manota intsony ianao. Mitady avy anao hevitra tsy tonga mpanota intsony varazany ho aringan'io dada Iava io koa ianao. Izay ilay nivakitsika tany amin'ny voalohany hoe ny fanahy nge tokony vonjena satria dada Iava manome an'ilay fanahy. Dada Iava manome an'ilay fanahy. Ilay nivakitsika tany amin'ny voalohany indrindra hoe izay manome ny fanahin'ny olona. Mieritreretina mihitsy ange ianao fa raha izy manome ny fanahin'ny olona zany ahoana zany ianao midika an'izay? Vao nivakitsika eto mihitsy izay ilay hoe manome fanahin'ny olona izy. Ahoana zany ianao amin'izay? Mbola nohitra anazy ve ianao? Mbola nohitrohitra anazy ve ianao? Mbola sanao mihitsy ve mbola isangisangy za miaraka amin'ny Andriamanitra nefa ny zatra manohitra ny teniny tanteraka anao tanao. Anarana tsy izy no entinao sy batainao mbola entinao manompo an'Andriamanitra mandraka androany. Ko lazaina hoe nikorona tamin'ny andron'ny izy moa nikorona tamin'ny andron'ny Babela io. Izy milaza aminao fa nisy Babela tamin'izany. Babela nge taty oriana tany alohan'ny zareo nefa nanona ny anarany Andriamanitra Abrahama nanona hoe Iava ny anarako zany Babela zany mbola tany aloha be tany zany. Tany amin'ny 3000 sy 4000 tany ho any zany Babela zany. Zareo efa taty oriana labe. Ianao no tena koroka ny anaran'olona n'Andriamanitra maro dia mody miafina amin'izany. Zany mbola hevitra na devoly alefa makany anao ihany. Mbola hitazona an'izany ihany ve ianao? Fa ny tena apetraka aminao zay noho izany mamerina ny sainareo olombelona rehetrarehetra mihitsy ny Elia. Miverenareo amin'ny Iava. Eno ny teny mpaminany Israeliana. Mienoany Yehosoa. Aza manota intsony. Natokana ho azy tontolo izao zany famonjena ny miny Yehosoa zany maiza miverina amin'izay. Izay ilay hoe mitaky batème amin'izay ilay efa teo afaka amin'ny fahotana. Midira amin'ny batème dia vonjena amin'izay ilay fanahy ianao izay nomeny ianao hoe izany nanome fanahy anao verena amin'ny Yehosoa amin'izay ianao. Izay ny teniko fa dia mirary soantsika rehetra samy mitaina Yehosoa. Tena hijoro ao amin'ny hatsarana sy ny hasoavana. Miverina amin'ilay nahatongotra aman-tanana anao miverena amin'ilay Andriamanitra Abrahama ianao. Iava anao anarany. Izay naniraka ny zanany malalany Yehosoa anao anarany. Miverena amin'izay mpaminany Israeliana zany. Zay dia samy hotaina Yehosoa angetsiaka rehetrarehetra zany. Ary parenthèse kely mantsy misy miteny hoe ngamoa ny teraka io Andriamanitra io
ilay zavatra any aminareo le nareo le nanao zavatra hafahafa dia lasa tsy mahafantatra an'izany fa raha ny bokin'ny zareo hebreo, bokin'ny abrahama sy ny bokin'ny mpaminany, any bokin'ny salamy, bokin'ny Mose, dia izao voalazan'io Andriamanitra io fa tena niteraka izy, fa izy tsy ko manana vady akory ny Andriamanitra ka miteraka ohatran'ny olombelona, fa izy niteny. Rehefa niteny Andriamanitra ka namoaka feo dia iny feo iny ilay teny no nataony hoe zanako. Ohatran'izay ny fomba fiterahana. Teny mpaminany Israelana daholo no namoaka an'izany teny izany, tsy azonao lavina. Satria Andriamanitra Abrahama no namoaka an'io dia aza miady aminazy ianao. Fa mpaminany Israelana daholo izany araka ny teny hoe mino ny teny mpaminany Israelana. Noho izany miantso ny olombelona rehetra mandeha an-tany eny hoe miaino ny teny mpaminany Israelana fa ho avy ny fandringanana anao. Miraso antsika samy tenao soa ary vavakitsika. Voninahitra anao tatamana iavao. Tsy mitsahatra mihitsy ny Eliazy ny rano. Mamerina ny olona hitodika ho any aminao mba handraisan'ny famonjena. Taio ny olona dada iava malalo. Vonjeo ny olona hitodika ho any aminao. Arovo mba hiverina ho any aminao. Sitrano izay mandre an'izao teny izao. Avereny ny fisainany mba hitodika ho any aminao izy. Mamalia vavaka tatamana iava. Mamalia antso aho soaho. Arovo izao fanambarana izao. Arovo izao teny rehetra izao. Mba hisokatra ny sain'ny olona ka halalany marina izy. Ahafantatra ny marina izy. Ahafantatra fa tena teny fiainana izao mena izao. Mamalia vavaka hatrany tatamana iava. Ary mamalia antso hatrany iaho soaho. Izany teny izany dia tena fitiavana sady famonjena ary fanavotana. Engany tatamana iava aho. Tena hoirahanao ny fanenao masina handresy lahatra ny olona. Ary aniraka ny fanenao masina aho ampiverina ny fisainan'ny olona hitodika ho any aminao. Saotra tatamana iava aho. Voninahitra ho anao rery ihany. Ary amin'ny anaran'ny Ahosoa no ako an'izany vavaka izany. Vonjeo ny olona dada iava malala. Vonjeo ny olona. Halleluja. Amen. Dia izay ny fiarahantsika dia maraha samy tenao soa ho amin'ny fitoizan'ny fampianarana ilay amin'ny Zoma eto Matao Asa.